mitoy a ny fanarahantsika ny tantarany Davida. Isaky ny mamaky tenin'Andriamanitra indrindra amin'ny testamenta taloha isika katolika dia tadidio a le lazain'ny Masina Paoly amin'ny Korintianina ao manao hoe nosoratana ireny a mba ho tonga fianarana ho asika hakana lesona zay fa tsy faly fotsiny miaino hoe ary ty Davida ty ndraindray mandrana ndraindray gagy manaonao foagna sa ndraiky ohatra mba lehilahy mahafinaritra. Misy mako rehefa miaino an'io zany ohatra ny mamaliza reto hoe ndraindray izy mahafinaritra dia mahafinaritra, ndraindray mahasiravina manaonao foagna mampianadrasy ve sagnatria tsy zay fa ny zavatra niainan'ireo razambesika amin'ny finoana amin'ny testamenta taloha reo renanao tsara izy fianaranao asika zay hoe alao tahaka fa mahafinaritra. Raha ohatra izy nanaonao foagna dia hoe aza magnaraka zany zavatra nataon'izany fa natao hakasika lesona ireny tantara reny fa tsy hoe hangalasika sorisory-saigna ao moa bebe mba hitantarao angano dia amin'izay tsy malaky matory tsy resaka ohatr'izay fotsiny fa fakana lesona. Androany a dia misy zavatra ampianaran'io tantarany Davida io. Apetraka asika amin'ny vanim-potoanany sehony foana ny tantara mba ho azo. Tanatin'izay fotoana lava dia lava rehetra zay Davida dia niatrika ady foana hatramin'ny nahazatovo azy. Nanomboka nanjaka izy aloha dia nanjaka apahany kely tamin'ny foko nivoaka an'Andriamanitra ireo ary mbola nisy mpanjaka mifaninana aminy. Tao ao moa dia tena ny zanany misy aza mbola miady fanjakana aminy fa rehefa maty le mpanakorotana ataosika hoe milamina amin'izay zany firenena ataosika hoe mandry ny tany ary efa miray aby ny vahoaka manontolo a tena milamina. Dia rehefa milamina moa rehefa milamindamina dia hadino matetika an'Andriamanitra aza rehefa ohatra ny fiainantsika ihany rehefa marary ianao dia mahasipopo mitady an'Andriamanitra dia mantokalitsesy mitsingoloko eroa sy ny sisa satria manana problème ianao. Fa rehefa milamina manako hoanina voky anaky Andriamanitra zany agny rakolonga après ny vilia fa hadino ny esy marina sady iso zava-teroa manao an'izay aby ny rehetra fa zay no mahavoany ona amin'ny ankapobeny. Rehefa miady agnao sy misy zavatra manahirana anao a dia tadidinao misy Andriamanitra hoe dia Andriamanitra nahatoy zao ahy, Andriamanitra nahatoy zao ahy dia magnana sika tena matoky an'Andriamanitra. Fa rehefa milamindamina ny fiainana dia hadino Andriamanitra na ny misaotra aza hadino. Dia izao amin'izay ny tantara satria nilamina ny fanjakan'i Davida ary izy tena mambahoaka mitehaka azy aby ny olona rasefo dia magnaza azy aby ny olona. Dia ao agnatisika ao moa misy mba fihamboana kely zay dia miainga kely ny helika hoe satranareo zao ny mpanjaka misy an'izay sady matanjaka no mpandresy mambahoaka sa nisy vehivavy tantara tamin'ny Davida zany azafady amin'ny fomba fiteny dia reny eritreretana azy hoe aho re tena olombelogna aho dia hadino Andriamanitra. Dia rehefa manomboka hadino Andriamanitra mirorogna ohatra n'izao amin'izay ny fiainana rehevo Andriamanitra no hadino satria lasa ny tena no makatra ohatra ny mozana ihany rehefa nitaigny anao no tena mavesa-danja dia mahaivagna-Andriamanitra ohatr'izay zany. Ka izao ary ny zavatra nisy no le hoe mandry ny tany Davida miha matanjaka mambahoaka zay rehetra ataony dia fahombiazana resy aby ny fahavalo manangana saigna fotsy eo anatreny aby fa izy no matanjaka dia mihevitra ny tenany hoe mahavita teny irery. Sary ny fiainantsika io fa ny Davida no tantarana teto. Dia zao i Davida lasa izy ny teny hoe mba hitazomako an'izao heriko zao dia mila mahazo toky aho hoe firy moa zany miaramilako re misy manafika ahy mba tsy haravahy. Zay ny fahotana amin'le hoe nagnisa vahoaka izy nanao recensement fa tsy hoe fahotana ny manao hoe manomboka amin'ny aotra moa no magnisa sa ray aotra ray roa telo efatra sy ny magnisa no fahotana ray roa telo satria ny maternel dia kofesany zany rehefa nagnisa tandakilahy sy le magnisa ohatra hoe ray roa telo ny fahotana fa le hoe te hila toky hoe aho managna trano firy omby firy managna anina firy aho satria anteherana ireny hamonjy ahy vo managna hotrinina ny banky le mamatatra ny zavatra hitokisanao maha olombelona fa tsy Andriamanitra no hitokisanao. Satria ny Davida ne talohan'io dia efa le nitenenina tanatagna aminy hoe aho Andriamanitra no nitondranao hatrany ampiandrasana ondry mandra-pahatonga anao misy iza fiandriananao io.
de magnina rehefa milamina ndray nao hadino zay ohatra amin'ny fahatagnorana olona fianakaviana sy mbola nisy hoe mpanjaka zany olona sy mahay miady aza fa de noho ny tanan'Andriamanitra de ny tantanana nandritra n'izay taona lava zay nomeny an'zao de rehefa tonga eo amin'ny fahombiazana ndray de hadino Andriamanitra sahanao an'izay koa zay ny fahotany Davida. Very ny fahatokisana an'Andriamanitra fa napetraka teto ny fahatokisana ny sandry ny miaramila ny isan'ny lehilahy afaka miady ny halalaka ny fanjakana efa nahorigna fanjakana matanjaka aho tia tsy misy ilako azo Andriamanitra koa de nalefa aloha ny fagnisana satria ny fahotany moa de agnatin'ny sy fahatongava saigna ho aho manota ro anaovasika azy eny sy tonga saigna ho aho zao manota de aotra ray roa telo hoe valo hetsy de vita nisa de ny tantara Izoba nitondra ny tatitra hoe io ary ny miaramila anao ry mpanjaka valo hetsy sy nisoratanao vaky teny fa tiana tenenina vao mandokadoka azy ko hoe agnao de sady efa matanjaka mambahoaka ny olona rehetra magnaraka anao aby sa misy maharesy anao zany entre parenthèse efa Andriamanitra agnao fa torakovitra ndray Davida hoe poa nanota mafy misy aho nanao an'ity fagnisany ity satria sapany misy le izy hoe nanasongadina ny herin'ny tenany ny fananany ny fahaizany ny zavatra mety ho vitany sa misy resaka Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny tokoko Andriamanitra ny vonjiko sy nisy fa ny sandriko ny vonjiko ny vahoakako ny miaramilako ny fananako ny alalaky ny fanjakako izay le fahotana zay ny atao hoe fahotana de le hoe ny tenanao no lasa Andriamanitra misolo ny toeran'Andriamanitra zay le sampy ny sampy sotran'le tenenao anareo katolika mivavaka amin'ny sary sa zay sampy iza no itokisanao de sampy zay le manompo sampy azosika nanompo sampy Davida teo satria zay atehitra amin'Andriamanitra ny atehitra tamin'ny zavatra ananany sy zavatra mety ho vitany ka tanyreny koa isika riavana izaho anatiny ianao koa anatiny isaky ny hoe amin'ny zavatra no itokisatsika vare manana ny anina ohatran'izao hoe magnahiny apiso inona re ny atrehako ny fahavaratra inona re ny atrehako an'ity tsy maintsy hoe anao mba misinjo an'izany fa zay no ataonao mampitebiteby na hoe fa manana an'ireo aho sisy mampatahotra re vo ivelan'Andriamanitra ny herinao de manompo sampy ianao ny anaran'izay fa nona mahafinaritra amin'ity dadatoasika ity ny olona mahafinaritra moa no atao hoe dadatoa azo re mba mahafinaritra re atao hoe ay re dadatoa ohatr'izay zany fomba fiteny mahafinaritra amin'ity dadatoa Davida ity rehefa napahasaivin'Andriamanitra ny hadsoana izy tamin'ny alalany gada fa sy gada ny teny gasy mako azy zay misy ohatran'izao ihany ny ano vakina magnetsy fa ohatra zao misotro hoe Andrea de André no amakina azy André fa sy hoe azafady moa fa mampianatra ny mpiaino rehetra koa am'izay tsy miverina sy miteny hoe Jeremia satria sisy ohatr'izao na hoe Isaia indrindra ny tanora kely reny ka rehefa nandre tamin'ny gada i Davida hoe hadsoana io de niaiky izy hoe nanota aho zao koa pahasahiviko ny atao hoe fahotana sy de hoe le zavatra natao akory ny tena fahotana fa le ao am-ponao mihitsy no ipetrahany voalohany izaho nanaonao foana izaho rasy saigna ny eritreritra nanomboka tamin'ny eritreritra hoe izaho le nanany eritreritra hanisa iny efa fahotana iny fa sy le natao loatra fotsiny ka i Davida ny aiky tao anatiny zay adsoany zay hoe sy ampy fahatokisana an'Andriamanitra aho fa sy de hoe le nagnisa ny tena fahotana fa le sy fahatokisana an'Andriamanitra nahatonga azy nagnisa de rehefa mijery ny fahotansika kosa ke sy tonga zay hoe nitrangatranga nangalatra nangarika inona ny tao am-ponao niteraka an'le molotra lava diny ao-polo no izerevana azy zay zany ka io fiaken'zay Davida tao anatiny io no anisany toetra tsara ekesika zany zay manaiky ho diso ary eo anatrehan'ny fenifetreretana misy no anakena azy hoe madio fa sy hoe ka nanao an'igny satria ne zao hoe zao ka zany mba olomelo sasina zay diso aho de vita de nandray fananarana izy tena ny any no maka fananarana am'izay zavatra zay zao ary ny havatra ao atsika mila miaiky adsoana zany hoe nanota aho de zao koa ho an'izay rehetra manana andraikitra olo-kafa akoatra ny tena satria Davida zao ny andraikitra ny vahoaka Israely ianao mety ray mpianakaviana miandraikitra vady isy zanaka reny mpianakaviana miandraikitra tokantrano manana andraikitra amin'ny fiangonana any amin'ny fiarahamonina fokotany amin'ny sekoly amin'ny fahasalamana ohatra rehefa tompony andraikitra ianao de aoka ianao handray atanana ny vokatry ny adsoanao zay le hoe miassumer responsabilité ohatra ny Davida izaho no nanota sy tena toky an'Andriamanitra de nahoana ny vahoakako no victime na hoe ireo ndray no hiarany adalako fa ho Andriamanitra ny faizo satria zaho no nanao an'io zay fiekena zay ne tsy midika Andriamanitra de tonga de hoe sy ho famaky ary ato tapindohako hoe
fa vao mainka azy igny mampijanona an'Andriamanitra sy agnasazy anao rehefa anao miteny hoe aho Andriamanitra sazy io fa aza ny vahoaka an'Ambositra, aho Andriamanitra sazy io fa aza reto kristianina reto satria zaho ny diso zany raha saina zany manaonao foagna. Izany ny atao hoe leadership kristianina, zany hoe haitarika kristianina zany a de miainga am'le hoe sy tonga hotim-poina fa hanompo. Satria tsika indraindray magnararaotra ny seza sy ny toerana zay mba andraikitra omena sika de magnararaotra re antsoina hoe prérogative le hoe satria aho zany a eto ny toerako de managna zo aho a sy hoenjehana managna zo a sy ho diso sisa de ny olona foana no mizaka ny vokany. Ao fa i Davida na de hoe voasazy aza ny vahoaka de izy ny teny io tonga saina izy hoe aho Andriamanitra ny diso de nyhoana moa ny vahoaka madinikareo ndray a zay tsisy idirany zao zavatra zao aty andapa ny zavatra no miseho de ny vahoaka no lasibatra sy mety zany ho atsika kristiana. Ka na ho an'ny kristianina manana andraikitra politika maionao zao na kristianina manana andraikitra amina fiangonana tahaka azao de hoe na ny sara ataosika de na ny rasy ataosika de zay manao azy ny tokony ho tompony andraikitra fa sa tokony hifendraka ka angatahana amin'ny analany vavaka ho atsika tsirairay avy hoe engany Andriamanitra zavatra ataoko a mba sy hoe nihafa no izaka ny vokany zany a indrindra amin'ny resaka sazy. Zay zany mba fampianarana amin'ity tenin'Andriamanitra ity a ny evanjely igny efa hentsika isan'andro a de sisiko voasany sony fa de mba ho tanteraka amintsika ane ny fakana tahaka ny fekekeloka izay a nataony Davida izay a ary hahay miaina an'io atao hoe haitarika kristianina leadership kristiana io sika hoe sy tonga hotim-poina fa hanompo a de ohatran'ny Davida maika aho Andriamanitra ny sazy io a fa aza ny olona entika. Fa reny ny olona sasany de hoe aleo ny vahoaka roripaka atao lafika atao lalana andehanany ny olona ro atao tetezana mba hahafahan'ny mpitondra mitarano marina zay agnao atao tetezana hitan'ny mpitondra zay ny leadership ny païen hoe olona am'izao tontolo zao fa nitsika kristianina isika no milasaka ao agnaty rano a manao asangoriny olona zay ny nataony Davida io.